voninahitra dia ho atolotra an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ao anatin'izao fandarana manokana hitondrana fampahirezana ho antsika rehetra izao. Andehantsika hanatanteraka vavaka alohan'izany fampahirezana izany. Ry Tompo masina tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao eram-poeran-tsaina izahay noho ny fahasoavanao izay miasa aminay, azahoanay manatanteraka izao fandarana manokana ho fampahirezana anay izao. Koa mangataka aminao izahay, ny fanahy maherinao ane hiasa aminay tsirairay avy, ka hitondra fanantenana ho amin'ny famonjenanay ny teny izay ho renesinay avy aminao. Tononona amin'ny ara-tsaon'i Jesosy ny vavaka. Amen. Ny fampahirezana ho antsika amin'ity fotoana ity dia ny tenin'i Jesosy Kristy araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Mateo 2:20 ary ny 9:20 ka hatramin'ny 30 izany tenin'i Jesosy Kristy izany. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mankanesa satria amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao hanome anareo fitsaharana. Eto ny ziogako, ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Izao tenin'Andriamanitra izao dia nataon'i Jesosy Kristy ho an'ireo tanàna sy vohatra izay nanaovan'i Jesosy fahagagana maro, kanefa tsy tonga tamin'ny fibebana izy ireo raha ny 20 no jerena. Ary tamin'izany dia vao ny teny mafy ny tanàna izay nanaovan'ny ankamaroany ny asa lehibe izy, satria tsy nibebaka ireo ka nanao hoe: lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaolana sy ny lavenona ireny. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ho an'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny aminareo. Ary ianao ry Kapernaoma, hasandratra hatrany an-danitra va ianao? Etry hatrany amin'ny fiaina tsy hita ianao. Fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra ambarak'androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ho an'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny aminao. Vaky fo ny mpamonjy no reo asa mpamonjena izay nataony tamin'ireo tanàna izay nandehanany. Kanefa na dia izany aza dia mbola manao antsoavo ho amin'ny famonjena trany Jesosy, na dia efa nanao betsaka ny amin'izany asa mpamonjena izany izy. Mankanesa aty amiko. Jesosy no tompon'ny antso. Jesosy lay nanao asa lehibe. Raha jerentsika tokoa manko ny asa izay nataon'i Jesosy tao amin'ny faritry Kapernaoma sy ry Betsaida manomboka amin'ny Mateo 5 dia ny 15 ka hatramin'ny faraka 12 dia nanomezan'i Jesosy fanasitranana ilay mpanompon'ilay kapiteny, ary dia nahatonga an'i Jesosy ny teny tamin'ireo jiosy izay nonona tamin'izany faritra izany eo amin'ny 12 fa ny zanaky ny fanjakana dia ariana
any maizina any ivelany malahelo Jesosy. Antao kosika am'izao vanim-potoana izao mba ho tonga amin'ny fibebahana. Fa efa firy moa ny tenin'Andriamanitra nandalo teo amin'ny fiainantsika. Efa firy ny fananaran'i Jehova tonga tamintsika. Ka mahatonga an' Jesosy manao hoe ny zanaky ny fanjakana dia ariana any amin'ny maizina. Fa reo izay nanaiky kosa ny fahasoavany dia hiary hipetraka sy hihinana amin'ny Abrahama. De mitoy ihany zany tantara izany eo amin'ny toko 9 ny 17 ka hatramin'ny 17 dia nanao fanasitranana miezinezina Jesosy ary dia nagaga eo amin'ny 19 dia hoy izy hoe ary nanindry ny tanany izy dia niala tamin'ny tazo dia nitsangana raha vehivavy ka nanompo azy. Ny rafozam-bavin'ny Petera dia notendreny Jesosy tamin'ny tanany ary vokatry ny fanendreny Jesosy dia sitrana ary vokatry ny fanasitranana izay nentiny dia nanompo. Ianao ihany koa va mba tonga amin'izany sehatra izany hoe notendreny Jesosy tamin'ny fomba ahoana ny fiainanao ka nahazo fahasitranana ary tonga tao amin'ny fiainana manompo sy manome voninahitra azy va ny fiainanao. Ary rehefa hariva ny andro dia nentiny olona tany aminy de miaka maro ary ny teniny ihany no namoahany fanahy ratsy. Ry havana, ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra teo amintsika de namoaka nahatonga ny fanahy ratsy hiala sy endaka eo amin'ny fiainantsika. Koa mangataka aminao Andriamanitra mba hanaiky zany fahefan'ny teniny zany mba hahatonga n'ilay fahefan'ny maizina sy ny herin'ny devoly tsy hanjaka amintsika. Zany de ny zavanitranga tao amin'ny tanànan'i Kapernaomy avokoa. Dia mitoy izany asa lehibe zany raha ny toko 9 ihany ny amin'ny fanarahana an' Jesosy ny 19 ka hatramin'ny 20 amin'ny fanarahana manahoana no anarahanao an' Jesosy. Ndraola misy zavatra hafa mahatonga anao tsy ho mpanaradia an' Jesosy. Ny 17 hatramin'ny 17 kosa dia niondrana tsambokely Jesosy niaraka tamin'ny mpianany ary tamin'izany fotoana izany dia ny teny mafy nandrara ny herin'ny natiora Jesosy ka dia tony ny ranomasina ary feno fiadanana ny tao anatin'ny sambokely. Ary dia lazaina fa ny 17 ary talanjona ny olona ka nanao hoe lehilahy manahoana re io fa ny rivotra sy ny ranomasina aza de manaiky azy. Ry havana, ny natiora sy ny zavaboary dia manaiky ny fahefan'i Jesosy. Koa dia miantso anao indray Jesosy ankehitriny manao hoe mankanesa ty amiko fa ny fiainantsika zay misamboaravoara, ny fiainantsika zay feno tafio-drivotra dia azon'i Kristy omena fahatoniana izany. Ny toko 9 ihany ny 19 ka hatramin'ny 7 dia nanehoan'i Jesosy ny fanasitranana tao amin'ireo fanahy zay tototry ny devoly ny herin'ny faharatsiana ny namoahan'i Jesosy demony maro tamin'izy roa lahy tao amin'ny tanànan'i Gadarena. Ry havana, misy fanahy hafahafa ihany koa tsy araky ny fanahin'Andriamanitra miasa amintsika. Azon'i Jesosy ataony mampiala ireny, manaisotra ireny eo amin'ny fiainanao. Ka izany indrindra no antony hitenenan'i Jesosy manao hoe mankanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesany trentana. Ry havana,
tsy ny entana loatra ny tiany Jesosy hoentina ho eo aminy, fa ianao mihitsy ny tiany ho tonga eo aminy, mankanesa aty amiko. Fa itsy ny teny hoe eto ty ny entanareo, fa mankanesa aty amiko, zany hoe isika zany dia tiany Jesosy atsapa ny fitsaharana zay tiany omena. Isika dia tian'Andriamanitra anana n'lay fiadanam-po noho ny fahefany zay manova ny zavatra rehetra, ka na ny fanahy maloto, na ny herin'ny natiora, na ny vokatry ny fahotana, de samy hainy Jesosy amboarina eo amin'ny fiainantsika avokoa. Mitoy zany zava-magaga tao amin'ny tanànany Kapernaum izany ny toko 7, ny 1:1 ka hatramin'ny 9, de niverenan Jesosy tany Galilea izy sy nasitranany marary ny paralysisy ry havana. Jesosy Kristy dia vonona ny anasitrana sy ny ame famelan-keloka, koa dia miantso indray izy hoe mankanesa aty amiko. Ary zany fahavononan'i Jesosy anome ny fahasitranana amin'ny fahafenony izany dia mbola tsy miova hatramin'izao fotoana izao hoe mankanesa aty amiko. Dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Ny vesatra lehibe indrindra mantsy eo amin'ny fiainana dia ny fahotana, ny fahatserovatena omeloka, ary ny fitambesarany izany saina tsy mandry zany. Ny oam-pitenenana malagasy de manao hoe aleo enjehan'ny omby masika toy izay enjehan'ny eritreritra. Ka ho antsika rehetra, ho an'ny taranak'olombelona rehetra no itenenan Jesosy koa ankehitriny hoe tsy miova ny fahefako, tsy miova ny fahendreko, tsy miova ny fiadanako ho anareo, tia anome fitsaharana ho anareo aho, koa mankanesa aty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesandretana. Dia mitoy izany asa lehibe izany dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 17, dia ny nientsony Jesosy any Matio lay mpamoretra, ary izany asa izany dia asa tsy mifanaraka tamin'ny fisainan'ny mponina tamin'izany fotoana zany, satria ohatrany hoe nampiasain'ny mpanjana tany ity Matio ty mba hanageja ny firenena, kanefa dia tonga teo amin'i Jesosy. Ho antsika ihany koa, na mahazo enjika avatsa veroa isika, mahazo fanilikilia nataon'ny hafa, de tadidio fa Jesosy dia miantso, ary tahaka ny nanomezany any Matio ny fiainana ara-panahy sambatra, de tsy latsa-danja amin'izany koa no hanomezany Jesosy ho anao izany fahasambarana izany. Ny Matio toko 7 ny 1:20 hatrany amin'ny 9:20 dia mitantara ihany koa ny nasitranan'i Jesosy ilay vehivavy marary 12 taona sy ny nananganana ny zanaka vaviny Jairo tamin'ny maty. Manana asa lehibe tao amin'reto tanàna ireto Jesosy, velona ny maty ary sitrana sy afaka fahaltona ny marary ry havana. De tahaka izany koa ankehitriny, misy fahaltona mitranga, na fahaltona ara-pitondran-tena io, na fahaltona eo amin'ny tontolo iainana io, de afaka manaisotra sy manome fahadiovana sy fanasitranana ho anao Jesosy. Koa mangataka anao izy mba hanaiky ny ansom-pitiavany, manao hoe mankanesa aty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesandretana. Ny zanaka vaviny Jairo ihany koa zay efa maty dia nahazo fanasitranana, ary zay fanasitranana fananganana tamin'ny maty izay ihany koa dia azony Jesosy atao ho an'ny tsiraray avy. Koa ho antsika zay maty ara-panahy ankehitriny,
mety maty amin'ny lafo maromaro ihany koa ny olona. Mety misy olona maty kenatra, misy olona maty mboninahitra, misy olona maty kianina, misy olona maty amin'izao zao. Azon Jesosy tanina eo amin'ny fiainanao ihany koa izany. Fahafatesana amin'ny endriny maro samihafa izany, ka tsy misalasala mihitsy ny Jesosy mbola mamerina ity teny malaza ity manao hoe mankanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesantretana fa izao hanome anareo fitsarana. Ny toko 7 ny 7:20 ka hatramin'ny 1:30 dia nataon'i Jesosy ny fanasitranana ny jamba roa lahy. Eny ry havana, ny fiainantsika ihany koa dia mandeha ao anatin'ny aizina any ka tsy mahafantatra ny loza izay mitatao sy ny hantsana hivarianana. Koa mangataka aminao Jesosy manao hoe mankanesa aty amiko. Mitoy izany antso izany nampitenenan'i Jesosy ilay lehilahy mona anankiray izay azony demoniaka. Isika koa dia toa tsy afaka mitory ny filazantsara amin'ny fahafenony, toa tsy afaka mizara ny vaovao mahafaly ny finoanan'i Jesosy, toa mikombombava isika eo anatrehan'ny asa lehibe izay ataon'Andriamanitra. Azon'i Jesosy atao ihany koa ny manokatra ny fitenitsika ho araky ny fiteny lanitra, ary afaka manamboatra ny fandrenesantsika izy mba hahatonga antsika ahay ilaza izay rehetra ny tenenin'Andriamanitra tamintsika. Ary dia miteny moa izy ny amin'ny ato amin'ny toko 1:20 ny amin'ny Jaona mpanao batisa izay naniraka ny mpianana ho any amin'i Jesosy, ary ny teny izay nataon'i Jesosy tamin'ireto mpianana ireto. Mety efa nanaradian'i Jesosy koa anao tao anatin'ny fotoana maro, kanefa dia ohatra ny hitanao hoe makany amin'ny antsan'ny famoizam-po ny fiainanao, atao miandry ianao ny fahavalo sy ny fahafatesana, dia mampanantenanao Jesosy fa ny heriny tsy to ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia atolony ho anao. Ka hoy Jesosy manao hoe mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesantretana, fa izao hanome anareo fitsaharana. Nahazo izany anjara izany ilay Jaona, ary dia eny na dia maty martiora ary Jaona, dia ilay fiainany niankina tamin'ny fitondran'Andriamanitra, izany ny tena zava-dehibe eo amin'ny fiarahana amin'ny mpamonjy. Ary dia rehefa tao ny fitsarana lehibe dia ho moramora ihany ny fitsarana ny Tiro sy Sidona miohatra amin'itony tanàna izay nanaovan'i Jesosy asa itony, satria tonga tamin'ny fibebahana. Engane izao fampaherezana izao ihany koa hitondrantsika ho amin'ny fialana amin'ny fahazaran-dratsy, fialana amin'ny fifaliana amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra, fa tsy izay ihany no ilaina, fa ny fialana, fampiarana ireny teny ireny mba hananantsika fiadanana ao amin'i Jesosy. Ny tompony hita zany teny izany hitondra fiadanam-po sy fandresena amin'ny alalany irery ihany. Andeha hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra eo, toy ny nanomezanao ny fitsaharana ho an'ireo mpanomponao izay nino, ho an'ireo vahoaka izay voafatotry ny fanahy maloto, dia toy izany koa ny fanirianay ankehitriny. Aoka tompo malalo, ho resy lahatry ny fitiavanao, hanaiky ny antso-pitiavanao izahay, ka andeha hiankohaka eo aminao. Ao aminao rery no hanananay fitsaharana, ao aminao rery no hanananay fanavotana. Ko aoka tompo malalo, hanaiky ampietry ny maizy anay izahay, mba azahoanay izany fitsarana izany.
ary misaotranao izahay fa ny zioganao dia maivana ary ny entanao dia manome anay ilay fitsaharana. Tomponay masina tsara indrindren-danitra aoka naiky hianatra avy aminao izay tsirairay avy. Manomboka izao Jesosy io dia aoka izahay no tonga eo aminao fa tsy ny entanay no atorakay eo aminao. Tonoina amin'ny ara-tsoan'i Jesosy ny vavaka. Amen.